tena misy ny kolikoly eo anivon'ny fahaditsiranana raha ny fanamarina izay noentiny tale generaliny tsy miravoravo tanàna kosa nefa ny tompona andraikitra eo anivon'izany sampandraraha izany fa mba amorona indrindra izay kolikoly izay leo zay rentsika ary ny sary io moa zany angamba hoe tsy zavatra feliny anisan'ny hoe sampandraraha tena hoe antehery amin'ny problème na kolikoly ao fahaditsiranana zany nefa tsy midika fa miravoravo tanana misy karazany roa ngamba ny kolikoly misy re atao hoe eritreretina hoe kolikoly tsotsotra hoe manotra olona fotsiny amin'ny hoe fampandehanana aingana ny dossier sy ataoko hoe fanarotapahifany ary misy koa re kolikoly ngezabe zay atao hoe ainy amin'ny tena famoahana entana ao anatin'izay indrindra zany anaovana an'io fampianarana ny mpiasa rehetrarehetra momba ny code de déontologie ahafantarana hoe misy fehezan-dalàna mifehan'izany kolikoly zany sanatria hoe tsy ampatahotra fa mahafatana zany hoe misy an'izao angely ny texte rehetrarehetra mifehan'izany ary io moa zany fiara-miasa ataonay miaraka amin'ny bianco araka mampiasa mpanjakana anay moa zany dia ao anatin'ny statut général en fonctionnaire ny mpiasan'ny ladoany rehetrarehetra rehefa misy ataoko hoe faute professionnelle ataony zany dia tsy maintsy sanctionner izy araka ny lalàna iny moa zany le mandeha any amin'ny conseil de discipline miara-miasa kosa nefa zay miaraka amin'ny bianco hoe rehefa misy koa reny faute professionnelle sy infraction reny dia manatona koa ny bianco manontany zany ary manao investigation hoe misy ve mitrangana kolikoly ao anatin'izany dia mitsara anazy moa zany rehefa aveona ny chaîne pénale anticorruption no mitsara zany zavatra rehetrarehetra zany raha miresaka kolikoly zany miresantsika